Dia mbola faly indray ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manatrika an'ity fampianarana izay atao amin'ny alalan'ity Facebook live ity, fandaharana fizarana faefatra ataontsika androany. Mbola miresaka manokana ny amin'ny fampianarana izay nataon'ny tompo nampianatra ny mpianany hivavaka. Ingiane tsy misy ny olana ara-teknika androany ka maheno tsara an'izay zavatra teneniko ianareo rehetra izay manatrika androany. Faly foana moa ny tenako ny afaka miaraka aminareo ohatr'izao, na dia hoe tsy afaka tena hoe mifanatry tava, afaka hoe miaraka amina fotoana toy izao. Dia vakiantsika indray ny tenin'Andriamanitra izay tena hoe fantohantsika mandritra ity fotoam-pampianarana ity, dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 9 manomboka eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 10:10. Vakiantsika indray, izany ary amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra, ho masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka izay namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fahanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka antsika Tompo ametraka n'ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay ao dia mbola misaotra anao izahay satria anao dia Andriamanitra eo akaikin'ireo izay tianao. Miteniteninao hoe fa ny masonao dia mitsinjo manokana an'ireo izay matahotra anao, an'ireo izay efa nividianao mba ho anisan'io zanakao. Dia mbola misaotra anao izay Andriamanitra anisan'izany anay, misaotra anao izahay ny amin'ny hafahanay manantona anao, misaotra anao ny amin'ny teninao izay aina tokoa ho an'ireo izay tianao sy ireo izay velona araka n'izany finoananao izany. Dia mbola misaotra anao izay ny amin'ity hariva ity dia mametraka ny fotoana izay andinihanay ny teninao eo am-pelatananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha tadidinareo ny jerentsika tamin'ny omaly dia nijery isika manokana amin'ilay hoe atao anie ny sitraponao. Ary raha nanao an'izany isika dia misy an'ity tantara iray ity na ankizilahy anankiray kristianina izay efa teo atombotra ny fahafatesana noho ny kansera izany, noho ny aretina atao anatin'ny vatany izany, dia vatany efa ho faty izy. Ary izao ny zavatra teneniny tamin'izany fotoana izany hoe tena fanomezana izay nomen'Andriamanitra anahy ny kanserako, ny aretiko, mba hanomezako voninahitra azy. Satria raha tsy nanana an'iny ahako dia tsy takatry ny saiko ny akon'izany hoe tsy velona ho an'ny tenako ahako fa velona ho azy. Ary nanana fiadanana be izy tamin'ny hafaran'ny fiainany. Izany zavatra niainany izany ankizilahy izay efa eny tanora lahy angambany, dia efa nandalo an'ilay fotoana izy teo amin'ny fiainany mahavery hevitra azy hoe fa maninona ary Tompo no mandalo an'izao aho, ka nandeha tany amina toerana izy atokisany tanteraka ny fiandrianan'Andriamanitra ny amin'ny fiainany iray manontolo, ary niefara izany tany amina toerana izay tena hoe amina toerana fanoloran-tena tanteraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny amin'ny lafim-piainany rehetra. Izany ny karazana toetra vokarin'ny finoanan'Andriamanitra izay ambara ao anatin'ity hivavaka izay ampianarin'i Jesosy Kristy any mpianany ity. Ary izany fahoriana, izany hoe isika hiara-pahoriana izany dia manampy antsika ny tomboko tokoa ny amin'ny fanakaikezantsika an'Andriamanitra sy ny amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra na inona no mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha mbola androso isika androany amin'ny fandinihana an'izany vavaka izany, dia ny andeha hojerentsika androany dia ny 120 sy 12 raha sitrapon'Andriamanitra izany. Somary mety ho avesabesatra ny androany fa izay moa no ananantsika ho any androany. Dia hitantsika eto eo amin'ny 112 hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Io no hoe omeo voalohany indrindra, ny fangatahana voalohany indrindra, satria tokony ho tsapantsika, ataon'i Jesosy ho tsapantsika, fa mila
tonga saina isika amin'izay zavatra rehetra izay ananantsika, efa ananantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny ahafahantsika maneho ny voninahiny, ny ahafahantsika manandratra ny anarany, ny ahafahantsika mametraka ny fiainantsika eo ambanin'ny fahefany tanteraka, dia hoe tiany isika ny atsapan'ireny tombontsoa sy ny toerana izay misy antsika, izay isika vao mangataka. Matetika isika dia malaky mangataka anatin'ny vavaka izay ataontsika sa tsy izay. Tsy haiko nareo aloha, fa raha ny tenako aloha dia indraindray tratran'izay zavatra izay, malaky mangataka fa manadino an'ilay tombontsoa lehibe ananantsika amin'izany fiombonana amin'Andriamanitra telo izay iray izany. Ka raha andeha hijery an'izany hoe omeo izany, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, dia tiako ampiseho anareo avy amina toerana hafa ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay hoe laharam-pahamehana izay hoe mazava-dehibe ny fametrahantsika aloha ao an-tsaintsika ny tombontsoa sy ny fatakarantsika ny toerana izay misy antsika eo anatrehan'Andriamanitra, izay isika vao mangataka, izay isika vao tonga amin'ilay hoe le fangatahana. Ka ny andeha hojerentsika amin'izany dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana. Filipiana mena sehatra kely isika, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:20, fa i Paoly dia tao Roma ary izy dia tao amponja tao an-trano izy moa fa tao amponja ihany. Afaka nietsika izy satria nisy miaramila izay miambina azy andro aman'alina, ary mandritra n'izay fotoan'izay mamponja anazy eo Roma dia nanoratra epistily anankiefatra izy, ny epistilyn'ny Kolosiana, ny Filemona, ny Efesiana ary ny Filipiana. Ary ny zava-dehibe, ny hevi-dehibe izay tena tiany ho tsindriny ao anatin'ity epistily izay soratany ho an'ny Filipiana ity dia ny hoe ny fiombonantsika isika izay zanak'Andriamanitra, ny kristiana izany, fiombonantsika ao amin'ny Kristy no ny fiombonantsika amin'ny Kristy dia mitondra hafaliana. Mitondra hafaliana. Ny fiombonantsika ao amin'ny Kristy, ny fiombonan'ny vatan'ny Kristy, ny fiombonan'ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia no ny fiombonana amin'ny Kristy dia mitondra hafaliana. 9:10 ao anatin'ireo toko anankiefatra ireo no miverina ny teny hoe mifaliana na hoe hafaliana na hoe faly, na fifaliana dia miverina 9:10 ao anatin'ireo toko anankiefatra ireo. Ka ny tena tsindriana amin'izany dia hoe ny tena hafaliana dia tsy mifantoka, tsy miankina amin'ny zava-misy manodidina, fa tena hoe vokatry ny fanahy, vokatry ny fahafantarana ny toerana izay misy antsika ao amin'Andriamanitra. Izany mahatonga ny hoe ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra dia manandrana mitady an'izay hafaliana izay, fa tsy hafantatra mihitsiny an'ilay tena hafaliana, izay fifaliana izay ananan'ny zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany dia azafady fa mampiverina antsika vetivetika no nitsaroako atao amin'ny Jaona 7:10 dia efa vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy izay, ao anatin'ny rehefa mivavaka izy, ny tena vavaky ny tompo, dia ao amin'ny Jaona 7:17 dia hoy izy hoe fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Mba hananantsika ny fifaliana ny Jesosy Kristy mihitsy, ny fifaliana izay amin'izay fahafantarantsika fa miombona amin'ny Jesosy Kristy izay isika, dia izay fifaliana izay no entintsika eto anivon'izao tontolo izao. Ka eny ary eo anatin'izany boky ny Filipiana izany dia raha fitinina dia ny Filipiana toko 1 dia ny resaka hoe ny fifaliana izay tokony tsapan'ny kristianina na dia eo aza ny fandalovana fotoan-tsary. Efa nijerevantsika tamin'ny omaly ny Filipiana toko 1:7-20 ka tsy iverenako fa hoe toy fotsiny izany isika hoe ho hitantsika ho fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fotoan-tsary, fa afaka manana fifaliana isika na dia ao anatin'izany, ary tsy hoe ny zavatsarotra andalovantsika na ny fahoriana aza sanatrian' izany no mahafaly antsika, fa ny fahafantarantsika fa manana fiombonana amin'Andriamanitra ary miaraka antsika ao anatin'izany fotoan-tsarotra izany Andriamanitra teny izay tokony hampahery antsika tokoa ao anatin'izao zavatra andalovantsika ankehitriny izany. Eo amin'ny toko 2 indray izy dia manindry ary mampirisika ny Filipiana ahita an'izany fifaliana amin'izany fiombonana, amin'ny fametrahana ny hafa, ny mahasoa ny hafa eo alohan'ny tena, ilay mitena. Izay zavatra izay no tena hoe vavolombelona lehibe
makristianina ny hoe ny fitadiavana n'izay fanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy ny fitadiavana n'izay mahasoan'ny hafa alohan'ny ny tenanao manokana izany. Izay ny tsindriana eo amin'ny toko faharoa. Eo amin'ny toko fahatelo indray dia hitantsika amin'ny toko fahatelo dia misy fifaliana ny amin'ny fitoerana fijoroana ao amin'ny tompo, amin'ny hoe mamaka tsara ao amin'ny tompo. Hitantsika izany amin'ny toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny toko fahaefatra andiny voalohany, raha miteny izy hoe fifaliako sy ny satro-boninahitro dia ny anareo izay hoe mitomoera tsara ao amin'ny tompo, hoe mitoetra tsara ao amin'ny tompo. Ka tonga isika izao amin'ireo andininy izay tiako hoe hojerentsika kely dia ny ao amin'ny toko fahaefatra, ny andiny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, miala tsiny fa tsy manam-potoana isika ny hamaky izany, dia tiako hitanareo ny rafitra n'izany teny izany amin'ny toko fahaefatra ny andiny faharoa ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo aza, dia hitantsika fa mizara roa mazava. Ao amin'ny andiny faharoa ka hatramin'ny andiny fahasivy dia miresaka momba an'ireo tombontsoa ara-panahy izay omen'Andriamanitra an'ireo izay manaradia azy. Miresaka ny fiadanan'Andriamanitra izy eto izay omen'Andriamanitra ho an'ireo izay manaraka azy. Ny fiombonana sy ny fiadanana sy ny fifankatiavana sy ny fifaliana sy ny fahafahana manantona azy amin'ny alalan'ny vavaka dia voatonona avokoa ao anatin'io andiny faharoa ka hatramin'ny fahasivy. Ary izay izy vao amin'ny andiny fahafolo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, izay izy vao miresaka momba ny ara-nofo. Ny ara-panahy aloha, izay vao ny ara-nofo. Mbola tsy ndriako ihany izany satria hitantsika raha tadidinareo hoe misy an'izay rafitra izay ihany koa ao anatin'io vavaka izay ampianarin'ny tompo io. Ny ara-panahy aloha, izay vao ny ara-nofo. Tsy midika izany fa ataon'i Jesosy Kristy ho ambany zavatra ny ara-nofo, fa midika izany fa hoe tokony ho laharam-pahamehana amintsika hatrany ny ara-panahy, ny toe-panahintsika. Hitantsika ihany koa izany raha aminareo manam-potoana nareo ny andeha hamaky an'iny tantara iny eo amin'ny Marika toko fahaenina tamin'ny Jesosy Kristy nanome sakafo an'ireo olona lehilahy 5,000 dia mety mahatratra 2 alina isan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Hitantsika fa ny ara-panahy aloha no karakarain'i Jesosy, nampianatra azy ireo izy satria omena ny fony, nahita azy ireo tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ondry, dia nampianatra azy ireo aloha izy, nanome anazy n'izay ilainy ara-panahy, dia izay izy vao nanome hanina azy ireo, nanome anazy ny ara-nofo izay ananana. Ka tiako tsindriana hoe inona ilay toe-po ara-panahy izay tokony ananantsika mba hahatonga antsika mangataka amin'Andriamanitra amin'ny fomba mendrika tokoa. Eo amin'ny andiny fahadimy, Filipiana toko fahaefatra andiny fahadimy, dia hita hoe misy toe-panahy izay tokony ananantsika, izay tokony ananantsika toe-panana fandeferana, toe-panana hoe fametrahana ny hafa alohan'ny tenantsika araka ny teneniko, toe-panahana fanehoana an'ireo vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika, fitiavana, fahonoana ny tena dia tafiditra anatin'ny teniny hoe nadika hoe fandeferana avokoa. Inona ny antony? Dia satria mby akaiky ny tompo. Raha angataka isika dia mila tsarontsika hatrany fa ny fiainantsika dia tsy ilay fiainana ankehitriny ihany, fa ilay fiainana ho avy ihany koa, ilay fiainana hatr'izay eo anatrehan'Andriamanitra. Ka noho izany isika rehefa mivavaka dia mila tsarontsika hatrany fa tokony mifantoka isika amin'izay misy tombony mandrakizay, fa tsy amin'izay hoe misy tombony eo fotsiny ihany. Mila mitandrina antsika ny amin'izay. Indraindray isika dia miaina ny fiainantsika ka ohatrany hoe adinontsika fa efa miby akaiky ny fiverenan'ny tompo. Efa mety hiverina izy tsy haintsika raha oviana, tsisy mahafantatra na oviana na oviana. Kanefa ny isika dia mety hoe variana mangataka mba ahazoana zavatra bebe kokoa amin'ity fiainana ankehitriny ity, ka lasa hoe manangona zavatra be dia be, kanefa ny ahoana ozy ny any amin'ny bokin'i Jakoba? Mety hoe maty ny ampitso dia atao inona avokoa ireny zavatra rehetrarehetra izay nangatana tamin'Andriamanitra ery. Anisan'ny zavatra izay afaka mamefy ny fangatahantsika, ny fahatsiarovantsika fa hoe efa miby akaiky ny fiavian'ny tompo, mba hahatonga antsika tsy mifantoka loatra, diso be loatra amin'ilay ankehitriny, fa hifantoka amin'ilay mandrakizay ihany. Hitantsika indray eo amin'ny andiny fahafito, fa eo izy miresaka momba ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra izay hiaro ny foditsika.
ny fahafantarantsika n'ilay Andriamanitra, izay Andriamanitra ny fiadanana araka ny voateny eo amin'ny 5:7, ny fipetrahantsika ao anatin'izay fiadanan'Andriamanitra izay no mila tsarontsika ihany koa rehefa mivavaka isika ka angataka, mba hahatonga antsika tsy hoe ihany koa hoe ahita fiadanana ao amin'ireo zavatra izay angatahana ireo, hitady fiadanana ao anatin'ireo zavatra ara-nofo izay angatahantsika amin'Andriamanitra, fa ny hananantsika fiadanana amin'ny fahafantarantsika fa mitoetra ao amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra isika. Zavatra anankiray izay mbola manefy ny vavaka ataontsika izany rehefa mangataka isika. Ny zavatra fahatelo dia hitantsika eo amin'ny 5:9, sady fa nandeha 5:5 dia 5:7 dia niverina eo amin'ny 5:9 satria tiako tsindriana manokana izy io, dia ny toetra ny mahay misaotra, ny toetra na fisaorana rehefa mangataka amin'Andriamanitra. Vakintsika ny 5:9 ahoana ozy: aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana azafady sy ny fifonana mba amin'inona, mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ahoana ozy eto? Rehefa mangataka isika, omeo Andriamanitra n'izao zavatra izao. Rehefa mangataka isika dia tokony manana toe-po mahay misaotra an'Andriamanitra ihany koa amin'izay efa nomeny. Mora kely amintsika no manadino no misaotra an'Andriamanitra, fa ohatran'ilay hoe ilay tsy hananana ihany no mibahana ao an-tsaintsika, ilay tsy hananana ihany no mamaika antsika, fa adinontsika no inona no misaotra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'izay fitahim-panahy sy fitahiana ara-nofo rehetra izay efa nomentsika, noho ny hareny ny hatsarany fontsika, ny hareny ny fahasoavany fontsika. Jerenareo ny 5:7, Filipiana 4:7, fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila tadidintsika mandanjalanja hatrany ny vavaka fangatahana izay ataontsika. Ka voalohany matsiaro isika n'ilay mandrakizay fa tsy variana amin'ilay ankehitriny, matsiaro isika fa tsy hitady fiadanana ary tsy hoe ampitombo ny fiadanana izay hananantsika ny hananana n'ireny zavatra ara-nofo ireny, fa isika dia efa mahafantatra n'ilay Andriamanitra ny fiadanana. Ary fahatelo, mba tsy adinontsika ihany koa ny mahay misaotra an'io Andriamanitra io, an'io Andriamanitra tsara io izay manome ny tsara indrindra sy izay mahasoa antsika indrindra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ka hiverina isika ao amin'ny Matio 9 noho izany dia hitantsika raha manohy izy ny fampianaran'i Jesosy Kristy ka nampianatra momba ny vavaka izy, mampianatra momba ny vavaka izy eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 17, fa raha mandeha aty afara kely aty nareo ka jerenareo eo amin'ny andininy 5:20, raha miresaka isika momba n'izany hoe hanina izay ilaintsika isan'andro izany, dia jerena ny teny fikasana na hoe teny fanomezan-toky izay omeny tenin'Andriamanitra antsika eto. Matio 9:5-20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho an'ny antsopitra ireny, ary ny ray izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Jerenareo zany ary tohizantsika kely ihany zany famakina an'izany ten'Andriamanitra zany eo amin'ny 1:30 dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no hosotroinay na inona no hotafianay, fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra, fa fantatra ny ray ianareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Izay zavatra tokony hoanina, izay zavatra tokony hosotroina, izay zavatra tokony hotafiana. 7:30. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Mbola hitanareo ihany ve anatin'izany fampianaran'i Jesosy Kristy izany ilay tokony ho lahara-pamena eo amin'ny fiainantsika? Ny ara-panahy aloha vao ny ara-nofo, ny fahatsapahantsika ny toerana izay misy antsika aloha
eo anaty an'Andriamanitra izay isika vao mangataka amin'io raintsika izay any an-danitra io. Tsapantsika tokoa ve fa rehefa mivavaka isika hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ho anay, dia tokony ataontsika ampatokisana tanteraka fa efa fantana raintsika izay ilaintsika. Ary tokony ataontsika ampifaliana satria fantatritsika fa manana n'ilay Andriamanitra ny fiadanana isika ary manana fiombonana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary tokony ataontsika ihany koa amin'ny fo mahay mankasitraka, mahay misaotra amin'izay zavatra rehetra efa nomeny antsika. Izany no tokony ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika rehefa manao an'ilay vavaka isika hoe omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay. Satria rehefa manana an'izay karazana fo izay ianao dia rehefa omeny tomponao izay zavatra ilainao tokoa eo amin'ny fiainana dia hanana fo ihany koa ianao ny hizara ho an'ireo izay tsy manana eo amin'ny vatan'i Kristy. Ka ianao no ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana hanatanteraka ny vavaka izay ataony hoe omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay. Hitantsika tokoa fa manana lanja tokoa amin'izany vavaka ataontsika ny fatokisantsika an'Andriamanitra tanteraka. Ho tohizantsika ny fandiniantsika amin'ny 12 raha eo indray izy miteny hoe eo amin'ny 12 hoe ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary mba hanaovantsika an'izany araka ny hitanareo efa nandramako natao niaraka taminareo dia ny ahitanareo mahiray ny afatra lehibe ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia ny bokin'ny Kolosiana indray no andeha ho jerentsika. Ny bokin'ny Kolosiana indray no andeha ho sokafantsika dia zavatra kely angamba ny momba an'izany bokin'ny Kolosiana izany dia araka ny teneniko teo anisan'ny taratasy izay nosoratan'i Paoly tamin'izy mbola tao am-ponja, ary izy io dia taratasy epistily izay mivantana amina tanàna kely atao akaikin'ilay tanàna lehiben'ny Laodikia, ary tanàna tsy dia falehan'olona izy io, tanàna kely kanefany tonga tany amin'izany tanàna kely izany ny mpampianatra sandoka izay nampiditra fampianarana sandoka teo anivon'ny fiangonana. Eo anatrehan'izany Paoly eo amin'ny toko 1 dia mametraka ny fahambonian'i Jesosy Kristy, mahatonga an'izava hoe mba hahatonga an'ireo Kolosiana ho tonga saina mazava fa i Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo, ary Jesosy Kristy dia Aman-Driamanitra aza dia tompo-pahefana eto amin'izao rehetra izao. Ka miderana Andriamanitra izy, miderana ny fanambonian'i Kristy, zanak'Andriamanitra izy amin'izany toko 1 izany. Ary rehefa tonga eo amin'ny toko 2 indray izy dia mbola mifantoka amin'ny Kristy ihany, fa amin'ny asan'i Kristy, ny amin'ny hatsaran'i Kristy sy ny haratsintsika moa izany olombelona, ka hoe maneho tsara izy fa tsy misy azontsika atao mba azontsika an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany, fa i Kristy no natanteraka ny famonjena ho antsika. Ka tonga antsika eo amin'ny toko 2 17 sy 14 izay tiako ho vakiantsika raha miresaka an'izay hoe mamelà ny elokay isika, dia misy zavatra izay tokony tsaroantsika maromaro eto. Kolosiana toko 2 17 sy 14. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoiny ny soratanany didy izay niapanga antsika, dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana. Jerena izany teny izany, navelany, novonoiny, nesoriny, nohomboany. Izany ny teny ampiasain'ny ten'Andriamanitra mikasika an'ireo elontsika, mikasika ny fahotantsika. Ka misy zavatra sasatsasany izay tiako tsindriana indray mandeha ao amin'ireo andinireo. Voalohany aloha dia hitanareo eo amin'ny 17 fa tsy misy zavatra azontsika atao tamin'izao fotoana izao, tsy misy zavatra izay nataontsika tamin'izany hoe famelan-keloka izany, satria isika dia maty ny fahadisoana ozy sy ny tsy fiforan'ny nofo isika. Ka noho izany dia tsy misy azontsika olombelona atao mihitsiny mba azontsika n'ilay fiainana vaovao, fa Jesosy Kristy no nanolotra an'izany antsika.
Ary eto indray dia inona ny teneniny eo aorianan'izay eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, no velomina isika niaraka tamin'i Kristy, no velomin'Andriamanitra tamin'i Kristy rehefa navelany. Hitanareo ve io teny io hoe navelany? Io teny io le teny karizomai, le hitantsika tamin'ny omaly tao amin'ny Filipiana toko 1:7-8 nadika hoe nomeny. Nomeny famelana isika. Nomeny famelana noho ny fahasoavana. Noho ny fahasoavana isika dia efa nomeny an'izany famelan-keloka izany. Efa vita, efa taloha, niotantsika taloha, niotantsika ankehitriny, ary niotantsika ho avy, dia efa navelany avokoa. Jereo ny zavatra teneny eo amin'ny farany 7:8, ny fahadisoantsika rehetra efa voavelan Jesosy Kristy avokoa. Ary eo amin'ny 4:4 izy dia miresaka momba an'izany hoe soratana ny didy izany. Tamin'izany fotoana izany dia rehefa misy olona ohatra manatrosa amina olona anankiray, dia misy taratasy faneken-trosa, fanekena fa hoe mbola hananan'ilay olona anankiray vola izy, dia misy taratasy izay soratany dia soniavina, satria manaiky izy fa hoe mbola manana an'izay trosa izay. Ary ny soratanana iny dia nanan-danja ara-dalàna izany. Izany mahatonga ilay hoe soratana ny didy. Ary izay matetika natao tamin'ny taratasy iny dia natao afisy, napetraka tamin'ny rindrina mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra, na tamin'ny varavarana mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra hoe ity olona ity dia mbola manatrosa amin'ny olona anankiray ity. Eritreretina raha ny fahadisoantsika rehetra azafady no fantsihan'Andriamanitra amin'ny varavaran'ny tranompokon'olona amin'izay tanàna misy antsika. Tsy ho menatra ve isika? Kanefa n'izao nataon'Andriamanitra, tsy ny fantsihana tamin'ny tranompokon'olona akory ny fahadisoantsika rehetra, ny fantsihana teo amin'ny hazo fijalenan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra anankitelo izany no voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana io. Voalohany, ilay soratra hoe mpanjakan'ny Jiosy. Faharoa dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra noho ny fahahotantsika. Ary fahatelo, ny fahahotantsika rehetra. Amen. Famarinana goavana loatra izany mba tsy hifantohan'ny saintsika kely, ka rehefa miteny isika ilay hoe mamelany elokay, mba tsy teny hoe ataontsika aingakaingana izany, fa ny atsiarovantsika ilay asa izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mibebaka tamin'ny fahotanao tokoa ianao ka nanaiky azo tompo sy mpamonjy ny fiainanao, raha tena ekenao tokoa fa noho ny fahotanao no nahatonga anazy ho voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana io, ary efa voavela ny elokao no ny finoanao azy sy no fanoloranao ny fiainanao iray manontolo ho azy. Izany fangatahana famelan-keloka izany eo anatrehan'Andriamanitra dia tokony fahazarana ho ana kristianina izay matsapa tokoa, ho ana zanak'Andriamanitra izay matsapa tokoa, fa efa voavela ny elo. Ohatrany mety hiteny isika hoe rehefa voavela ve ny elontsika dia mbola mila mangataka famelan-keloka? Eny, satria isaky ny mangataka famelan-keloka isika dia matsiaro indray ilay efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Fa eto isika dia mbola mitohy ny vavaka izay ianarantsika mijanona ao amin'ny Kolosiana, fa fantatritsika inona ny tenenin'i Jesosy Kristy rehefa miteny izy hoe mamelany elokay, dia ahoana hozy? Tahaky ny namelanay izay meloka aminay. Hitantsika fa eo izy dia mitodika indray amin'ilay andraikitsika tsirairay avy. Raha fantatritsika fa hoe navelan'i Kristy isika ary goavana izany zavatra nataon'i Kristy ho antsika izany, dia tahaka izany koa no tokony hamelantsika an'ireo izay meloka amintsika. Zava-goavana be ny hitantsika tao amin'ny Kolosiana toko 2 fa mandehana indray amin'ny Kolosiana toko 7. Kolosiana toko 7 dia ny 12 sy 17 indray no andeha hojerentsika amin'izany. Kolosiana toko 7 12 sy 17. Izao ny zavatra voasoratra ao: koa mitafihy, famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-bofidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo
eloka kosa. Le teny eto hoe mamela, mifamela eloka, azafady, mifamela eloka eo amin'ny andiny 17 dia io teny io ihany le hitantsika eny ampiasaina tany amin'ny Kolosiana 2:17 tany amin'ny Filipiana 1:7 le hoe karizomai, maneho fahasoavana amin'ny hafa. Nandray fahasoavana ianao dia maneho fahasoavana ihany koa ka mamela ny hafa ihany koa. Eto izy dia tena mametraka fa hoe ny fitsipika tokony arahana na ny ohatra tokony arahana amin'izany famelana ny hafa izany dia le famelana izay niraisintsika tao amin'Andriamanitra. Ary mbola aeokontsika ary mbola hanokatra boky anankiray ihany dia boky ny Filemona. Ny Filemona moa dia voasoratra ary niaraka naterina tamin'ny boky ny Kolosiana ka mpiangona ao amin'ny fiangonana tany Kolosia io ihany no resahana ao amin'ny boky ny Filemona. Ary ny tantara ao amin'ny boky ny Filemona dia anisan'ny boky anankiray izay mampalahelo fa hoe tsy dia vakian'ny kristianina loatra nefa boky tena mahafinaritra dia tena mifantoka ny amin'izany famelan-keloka izany, famelana ny hafa izany. Finoko kely le tantara. I Paoly eto dia manoratra an'ny Filemona. Manoratra amin'ny Filemona izy satria angataka ny Onesimosy mba amela an'ny Filemona. Ny ara-tantara moa ny fantatra ara-tantara sy ny hitantsika anatin'ity taratasy ity dia mpanompon'ny Onesimosy Filemona, mpanompon'ny Filemona azafady i Onesimosy, mpanompon'ny Filemona i Onesimosy. Kanefa i Onesimosy io dia nitsoaka, mety nangala boly izy nangala zavatra izy tao anatin'ny tranon'ny tompony dia nandositra izy, nitsoaka izy. Ka izy rehefa nitsoaka dia noho ny fitaren'Andriamanitra dia lasa nifanena tamin'ny Paoly. Dia rehefa nifanena tamin'ny Paoly izy dia hitanareo amin'ny 17 fa lasa nandray ny filazantsara izy, lasa voakasika Andriamanitra ny fiainany ka lasa kristianina izy. Ka noho izany dia eto isika dia mahazo sary anankiray an'ilay famelana, le herin'izany famelan-keloka izay hitantsika ao amin'Andriamanitra izany, satria ilay mpangalatra nandositra dia lasa zanak'Andriamanitra noho ny famelana izay afaka hananan'ny olona rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ka satria efa voavelan'Andriamanitra i Onesimosy dia eto i Paoly dia mangataka hoe any Filemona hoe avelao koa izy noho ny fahotany izay nataony. Amin'ny lafiny anankiray izany izy dia hoe mpanelanelana tahaka ny Jesosy Kristy izay mpanelanelana eo anatrehantsika sy Andriamanitra tamin'ny namelana ny elontsika. Dia eto indray amin'ny lafiny anankiray indrindra eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 dia mangataka Paoly eto hoe tena raiso Onesimosy satria efa tsy mpangalatra intsony izy, efa tsy ilay mpanomponao intsony izy fa efa rahalanao. Tena lesona be ho antsika izany ny amin'ny tokony amelantsika ny eloka an'ireo izay mpiara-manompo antsika ao amin'ny tompo. Ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo dia tokony faingana amintsika ny mamela ny elony raha mangataka famelan-keloka izy, satria isika ihany koa dia navela. Fa eto dia tiako marihana zavatra sasatsasany. Raha miresaka famelan-keloka dia zao no tsy dikany n'izany famelan-keloka izany. Na dia mamela ny hafa aza isika dia tsy voatery midika izany fa hitovy tanteraka amin'ny teo aloha ny zavatra iainana eo aorianan'ilay eloka. Ohatra mazava amin'izany dia Adama sy Eva, na dia navelan'Andriamanitra izy ireo amin'ny lafiny anankiray dia nisy fiantraikany, nisy vokatra noho n'izay zavatra nataony izay hitantsika mazava ao aorianan'ny Genesis 3. Ny famelan-keloka ihany koa dia tsy midika fotsiny hoe mody tsy tesitra aty ivelany, satria mety misy olona sasany mety hoe tsy tesitra fotsiny izy aty ivelany fa ao anatiny ao izy dia mbola mitazona lahelo, mbola mitazona lolo-po ho an'io rahalahiny io na ho an'io anabaviny io. Tsy izany ny famelan-keloka. Ary fahatelo dia tsy hoe mamela ny olona anankiray no tsy ho hisy ny sazy na ny vokatra noho n'ilay eloka izay natao araka ny efa noteneniko teo ihany, fandray tamin'ilay teboka voalohany teneniko teo ihany. Ka noho izany
Nefa ny famelan-keloka ino moa dikan'izany famelan-keloka izany dia ny famerenana amin'ny tanteraka ny fifandraisana aloha eo anatrehan'ny olona anankiroa izay mifamela. Dia izany zavatra izany dia vokariny, tsy vita ary olombelona fa vokarin'ilay fatsapan'ny olona anankiray n'ilay fahasoavana ny raisiny tao amin'Andriamanitra. Ka satria betsaka no navela taminy dia betsaka ihany koa no avelany eo amin'ny fiainany hafa. Fantatritsika ilay tantara ao amin'ny Matthieu 7:20, afaka vakianareo milamina izany, tamin'ny nanontany Petera momba an'io resaka famelan-keloka eny hoe impiry ahako no tokony hamela ny rahalahiko. Dia hitantsika amin'izany fa noho ny fahatsapantsika n'izay zavatra niraisintsika avy teo avy tamin'Andriamanitra, no ny fahatsapantsika ny akon'izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho antsika teo amin'ny hazofijaliana, no ahafahantsika ihany koa mamela ny hafa. Ka misy zavatra anankiefatra, na dia marary aza izany, na dia sarotra aza izany indraindray tena sarotra mihitsy ny mamela olona, fa tena sarotra ny mandainga sa tsy izay, fa indraindray tsara ho antsika no matsiaro tokoa an'ilay vavaka izay nampianarin'ny Tompo hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay ireo izay meloka teo taminay. Mila tsaroantsika hatrany ilay efa nataon'ny Tompo antsika, ahafahantsika mamela ihany koa, ka ho fantatry ny olona manodidintsika isika fijorontsika vavolombelona amin'ny maha-kristiana izany, fa ny kristiana dia mifamela, tsy mitazona lahelo, tsy mitazona loto. Ka misy zavatra anankiefatra zany no ambaranao amin'io rahalahinao io na amin'io anabavinao io rehefa avelanao izy. Voalohany dia izao no teneninao aminy: manome toky aho fa tsy hifantoka amin'ny tranga iny intsony ny fieritreretako. Zay no ohatrany hoe zavatra ekenao eo anatrehany. Avelako ianao, tena mamelanao ahako, ary raha mamelanao ahako dia voalohany indrindra misafidy ny tsy toetra amin'ny tranga iny intsony ny fieritreretako, satria efa nifantsihana teo amin'ny hazofijaliana ny fahotako, ary izany koa ny elokao, ka tsy maintsy avelako ianao. Zavatra faharoa izay ambaranao amin'ny olona anankiray rehefa avelanao izy dia hoe manome toky anao aho fa tsy hamerina an'iny zava-miseho iny intsony aho eo amin'ny fifandraisantsika, ary tsy hampiasa izany hanoerana anao. Fantatritsika loatra le ataontsika hoe dossier, azafady mampiasa teny vahiny, satria izay rehefa mandeha ny ady iny, rehefa mihamafana ny ady, dia ampatsiahivana anazy ny fahadisoana efa nataony tamin'ny taona 590 tadidinao ve le efa nataonao tamin'izany andro izany? Tsy famelana zany. Raha mamela isika dia misafidy ny tsy hamerina ny resaka iny intsony amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona izay avelantsika io. Zavatra fahatelo izay tokony ekenao raha hoe tena mamela olona marina ianao dia izao fahatelo izao: manome toky aho fa tsy hiresaka amin'ny olon-kafa mikasika any tranga iny aho. Raha tena mamela marina ianao dia tsy handeha mbola hanimba na hanova ny fijerin'ny olon-kafa ny namanao izay avelanao io amin'ny firesahana ny fahadisoany any amin'izay olona rehetra zao, any amin'ny fametrahana an'izany any amin'ny tambajotra ara-sosialy hoe zao nataony ranony. Fa raha tena mamela marina ianao dia misafidy ny tsy hiresaka any amin'ny hafa amin'izany zava-diso nataony olona io taminao. Ary ny farany dia izao: manome toky aho fa tsy hamela an'iny zavatra miseho iny hijanona eo anelanelantsika ka hisakana na ny fitombon'ny fifandraisantsika akaiky. Tsy hoe fotsiny izany tsy eritreritra an'iny, fa tsy atao ho sakana intsony iny mba hitombony ny fanakaikezanao amin'iny olona anankiray iny. Tsy mora ireo zavatra anankiefatra ireo, sa tsy izany? Fa mila tsaroanao ny nataon'ny Tomponao taminao. Ahoana ny ao amin'ny Salamo 7:10: tahaka ny alavitry ny andrefana ny amin'ny atsinanana, no efa nanesorany an'izany ka efa tsy ataony ao anatrehany intsony ny fahotanao, efa voavela ny elokao
efa nifantsihana tamin'ny hazo fijalianan'i Jesosy Kristy, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia omeny fiainana vaovao ianao. Tahaka izany koa, tahaka ny namelan'ny Tompo no tokony hamelantsika ihany koa an'ireo izay meloka amintsika. Ahoana hozy ny tenin'Andriamanitra? Inona ilay vavaka izay tokony ataontsika? Eo amin'ny Matthieu 9 araka ny fahitantsika hatr'izay, mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Rapitso, raha sitrapon'Andriamanitra dia ho taperintsika ny fandinihana an'io vavaka izay nampianarin'ny Tompo io. Mihitsy manantena aho ary mivavaka ahako fa tena nitondra hery ara-panahinao ny fandinihana an'izany teny izany, ary ampiova sy ampitombo ny fiainam-bavaka ao, ka tena hivavaka tokoa ianao mba hahatonga ny ara-panahy eo amin'ny fiainanao ny tena hibahana amin'izany fiainam-bavaka izany. Ary rehefa mivavaka ny momba ny ara-nofo dia tsy ny hanadino tokoa an'ilay toe-po izay tokony hananana rehefa manao an'ilay fangatahana amin'Andriamanitra isika. Ary tsy ho adinontsika ihany koa ilay efa vita ny tompontsika ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ahafahantsika mamela ny hafa ihany koa. Hivavakintsika. Andriamanitra renay io, tsy vitanay ny tanisa ny soa be izay efa vitanao tokoa ho anay, izay efa nomenao anay tokoa. Tsy vitanay, Tompo, na dia ny eritreritra ny fitahim-panahy rehetra izay efa narotsakao taminay teo amin'ny fiainanay, na dia tamin'ny nahafahanay nandinika ny teninao aza. Saotranao izay Andriamanitra ihany koa ny amin'ny famonjena izay efa vita ny zanakao teo amin'ny hazo fijaliana, ary noho ny asan'ny fanahinao teo anatinay dia efa mibebaka tamin'izany fahotana izany. Izahay rehefa nandray anao Tompo sy mpamonjy ny fiainanay, izay rehetra izay efa nanao an'izany ankehitriny moa izany. Dia mbola mangataka aminao izay Andriamanitra no tsy hanadino tokoa ny famelan-keloka izay noraisinay, hahatonga anay hanana fahasoavana sy haneho fahasoavana sy hamela ihany koa ho an'ireo izay sendra meloka aminay. Ary ihany koa hahatonga anay ho alaky hangataka famelan-keloka raha sendra izay no fahadisoana amin'ny rahalanay sy nabavinay. Mba ho hita tokoa fa hafa tokoa ireo izay tafiombona aminao, ary hafa tokoa ny fiombonanay ao aminao, fifandraisanay ao aminao, satria Tompo iray no anananay, dia i Jesosy Kristy. Dia mbola misaotra anao raha eo. Amen. Saotra indrindra antsika rehetra dia rapitso indray ny fotoanantsika.